Fa nitsidika ny orinasa mpanamboatra irony harona plastika hazo amboarina na ihany koa ilay antsotsika hoe biodégradable mora levina ny maromana kokoa ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny orinasa Gasiplast araka izany no notsidihany namafisiny tao anatin'izany fa mampirisika ireo tanora manam-pahaizana ary vonina andrara eto Madagasikara ny filoham-pirenena nampirisika andrehitra ihany koa tao anatin'izany sehatra izany ny filoham-pirenena Malagasy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Ny orinasa Gasiplast izay mpamokatra sachet biodégradable no nitsidihany délégation notarian'ny filoham-pirenena ny maraina teo. Orinasa malagasy ary tanora ny mpitantana azy. Noararotiny filoham-pirenena ny fitsidihana ity orinasa ity namporisihany mpanambola malagasy ampiasan'ny volany eto Madagasikara. Anaovana indrindra ny tanana ny mpanambola malagasy ampiasan'ny vola eto Madagasikara, ampiasan'ny vola ny misetra maro samihafa indrindra fampiborobona ny industrie malagasy. Mbola betsaka ny sehatr'asa izay tokony mampiborobona ny industrie malagasy. No antsotra ny filoham-pirenena fa ny sehatra tsy miankina dia fototra fampandrosoana ny industrie sy ny toe-karena eto amintsika. Tokony fantatrina rehetra fa fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina koa dia mpiara-miasa. Mpanalamy anala ireo, tsy manana tombotsoa fanohitra ireo. Mialatsiny amin'izay mampiditra hevitra ao anatin'izany fa fitondram-panjakana matoa manana izay foto-kevitra, manana lalan'asa izay entina mpandrosoana ny sehatra tsy miankina dia ho an'ny tombotsoa ny sehatra tsy miankina sy ho an'ny tombotsoa ny firenena nanaovana an'izany. Iza ny fitondram-panjakana amon'ny sehatra tsy miankina ho any? Iza ny fitondram-panjakana no tsy hampirisika ny sehatra tsy miankina ao aminy? Za dia efa nilaza fa ny sehatra tsy miankina no fototra hampandrosoana ny industrie eto Madagasikara ary fototra hampandrosoana ny toe-karena eto Madagasikara. Betsaka ny tanora manam-pahaizana nefa sahirana eo amin'ny sehatry ny fandrarahana. Isy ny rafitra apetraka amin'ity taona ity amatsiana vola ny tetikasan'ireny tanora ireny raha nambarany filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izay namafisy ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Ho isy amin'ity taona ity fanampiana ho an'ireo izay olona voavoka fianarana manao an'izany atosika entreprenariat zany. Zay moa dia anisan'ny hiadidinay ao amin'ny ministeranay. Zany dia efa nanomboka koa zany fiara-miasa zany, nanomboka ny tantananay an'izany ataontsika hoe ministère de l'industrie sy ny développement secteur privé zany. Amin'ity taona ity dia misy fanomezan-tanana ihany koa avy any amin'ny filoham-pirenena ahafahantsika manome tanana andreo tanora hoe inona no tokony atao hanomezan-tanana andreo tanora izay voaka fianarana. Ny fanjakana moa dia manohana tanteraka ny orinasa malagasy toy ny Gasiplast.